Vita ny sabata teo ary avy nankalaza an'Andriamanitra ianao. Hiatrika herinandro vaovao indray dia hoy aminao hoe mahaiza mitera an'Andriamanitra ary omeo voninahitra izy. Misy torohevitra atoro anao hoentinao makivaky ny herinandro tonga ny herinandro vaovao indray ho maivana. Dia ity izany obolana toko 13 faraka amin'ny 30 faharoa amin'ny 30 ovakitsika izany teny izany dia hoarahana mora fotsiny ihany hoentinao makivaky ny herinandro. Aza mamory sain-dratsy enti mamely ny namanao, aza miady amin'ny olona foana ary aza mialona koa ny olon-doza. Fa izao hoe tsarovy ty teny ity. Amin'ny 4:30 dia misy teny zao manao hoe tsira tsirainy aza ny mpanira tsira dia omeny fahasoavana kosa ny mpandefitra. Izay teny farany izay no tiako avotra aminao hoe omeny fahasoavana ny mpandefitra. Koa raha hiatrika ny herinandro ianao dia ho tsarovanao fa misy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra izay no entiny hitahanao sy omba ny asanao rehetra ao anatin'ny nemana vaovao. Dia hivavaka isika ho anao sy ho antsika rehetra. Hivavaka isika. Raha io misaotra satria marina loatra izany teninao izany. Ianao tokoa no Andriamanitra ary izay dia toy ny zavatra kely eo anatrehan'ny voary iray manontolo. Ny izao lanitra sy tany izao ianao dia nametraka ny zavatra rehetra amin'ny toerany. Azona hiantoka fa ny fiainanay koa dia eo ambany fijerinao. Koa apetraka eo aminao ny fiainanay manontolo mba ho herinandro mendrika sy tsara ary koa mitondra fifaliana sy fiadanana izany satria miankina aminao izahay. Aoka ny fahasoavanao tokoa no anarina anay. Aza fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy izany no hanananay fanantenana mandrakariva. Momba anay ary terizo anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.